Amanelasa no tiako itoerana, ratojo tafiotra ny fiainako, tsy misy toerana fahazoatoka, fa eo amina no iry, eo anilanao no tiako, tompo matoky aho, fa mialoka aminao, ny tanana no manodidina, eo tebiteby ny fo, de angina boko mitsatra ambany elatra, ambany elatra no tiako itoerana, ratojo tafiotra ny fiainako, tsy misy toerana fahazoatoka, fa eo amina no iry, eo anilanao no tiako, tompo matoky aho, fa mialoka aminao, ny tananao no manodidina, eo tebiteby ny fo, de angina boko mitsatra ambany elatra, tompo matoky aho, fa mialoka aminao, ny tanana no manodidina, eo tebiteby ny fo, de angina boko mitsatra ambany elatra, mitsatra ambany elatra, mitsatra ambany. Iaraka idera ndraitsika ny amin'ity takariva ity, hame voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny firana, araka ny teniny amin'ny salamana hoe miderahany Jehovah amin'ny amponga tapaka sy ny dia, amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sotony, amin'ny feo maro samihafa, dia ankalaza n'Andriamanitra tsika amin'ity hariva ity, dia manasanao any amin'ny tokantrano misy anao any amin'ny toerana izay anaranao izao fandaharan'izao,
andao iara-idely, andao iara-entana, andao iara-kalazana ilarazany Andriamanitra zany fa Andriamanitra maheno izy, Andriamanitra be voninahitra. Mialoha zany dia angasaka ny faray masintsika. Mpanonona na dia zao fotoana zao fotsiny arany hoento ny fanatrian'ny faray masina. Ataontsika ireto hoe fanay eo manatria anay ianao. Andao tena hitalaontsika ny faray masina. Iangary izay faray masina amin'izao fotoana izao dia rakofy amin'izany mpamasinanao zany. Na izay rehetra iny atao eto dia mba tena ho tonga hanitra manompofony feno fahamasinana. Andrava izay rehetra tsy amin'i Jesosy. Izay rehetra tsy an'Andriamanitra dia ho rava amin'ny alalana izao fidelana izao. Andao-taontsika saina angasaka ny faray masina. Dia mbola tohizantsika ny fiderana zany misaotra ny Andriamanitra aloha satria tonga izao fotoana izao ahafahanay miaraka aminareo miara-midera dia tena feno fifaliana izay androany miaraka aminareo mizara ny tenin'Andriamanitra, mizara ny hira dia hira anankitelo avy hatrany no ataonay hira vavaka, hira hoentsika iarahantsika mivavaka, iarahantsika miantso an' Jesosy mba ho tonga izy hanatrika an'izao fotoana izao dia mba hiaraka antsika foana ihany koa izy dia manasanao hiaraka hiraraka aminay fa irahanao avokoa reto ireto dia miara-mivavaka aminay ihany koa. Sianza pamaurisi, yari
ao anatin'izany indrindra no andao alonelantsika ny fonosika amin'Andriamanitra. Andao tsika tena raha atao hoe somary kelikely ny finoana dia andao tena gataka an' Jesosy hoe ampitombo ny finoanay. Ahoana sisy tetera inona no tianao tozy izy hoe raha mety ianao dia ampitombo ny finoanay. Tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy misy ny finoana. Dia angatantsika amin'i Jesosy izany dia andao tena andrisika amin'izay olona tena feno finoana marisika isika. Ka na misy olon-dranomasina andeha any ambony rano fa tsy ho lendrika izany satria mahery ny finoana. Mandao ataontsika izany. Amin'izay tonga dia tozatsika mila hoe eto aho anilanao hitoetra mandrakizay. Rehefa feno ny finoana dia hitoetra anatrehana Jesosy mandrakizay amin'izay tsika tsy halamo intsony. Thank you.
izy tsy miato eto ao anilanao dia hitoetra mandrakizay. Eo anilan Jesosy andriavana no tena fiainana azo antoka. Andaontsika tena hiteny mihitsy hoe eto anilanao a Jesosy a, dia tavela manana ilay toerana tena tsara indrindra eo akaikinao. It's how I need them now. Twitching my jagged eye. Bem quando não me fala com. Até não faça casa não. Não
dia misotra Jesosy sika satria mbola nomeny foana zany hoe anjara zany a mba hitana azy mba eo anilany foana mangataka amintsika foana izy hoe matondony eo varavarany fotsika foana izy kanefa ny eo amin'ny maha-olombelona sika efa araka ny teny soratra maritra dia teny soratra masina dia torotoroana tamin'ny fahotana ary amin'ny maha-olombelontsika dia manota foantsika sy manilitra isa-jegondra dia zany tena mila hitodiantsika amin'ny Jesosy foana fa Andriamanitra mila hibebahana isan'andro ary tsy hoe bebaka fotsiny fona fotsiny fa tena mila miankoraka tena mametraka ny fahotantsika rehetrarehetra eo relatana Kristy tena mila torotoro fontsika sy mangorakoraka eo anatrehan'Andriamanitra dia andray fonantsika izy dia manefy antsika izy manefy fonantsika isan'andro izy mba handeha araka an'izay tokony sitrapoa fa tsy handeha amin'ny herintsika fotsiny tsy handeha amin'ny fahalalantsika fotsiny fa raha mandeha amin'izany herintsika sy fahalalantsika izany sika dia tsy handeha lavitra tsy mahaina inona ozy izy Jesosy fa izay mampatonga antsika mbola mila foana mila mibebaka ny foana dia aza menatra aza matahotra fa mbola amin'i Jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny foana ny fahotanao rehetrarehetra na dia izay heverenao fa dia kely indrindra izay heverenao fa dia bitika indrindra na milaingalainga kely madinidinika sy ny zavatra izay heverenao fa tena lehibe dia eto anatrehan'i Jesosy fa rehefa tena foana amintsika dia mamena fahotantsika izy fa Andriamanitra tsy tory mandrakizay izy fa mamena fahotantsika mandrakariva dia izay nanaovantsika nytiritindray hoe mifoana ao tena manaiky fa tsy mery sika kanefa dia tena mifoana ao anatrehan'i Jesosy foana isan'andro isan'andro. Nu eu faço desde não, não será seu e passo não, página tão solto turisão. E essa coliana tão irisão, não chama qual com saia total, e me ensina fanda chamar. Menos
rehefa mifony tsika dia andao iteny mihitsy hoe te feo ny fonay Jesosy. Tena te feo dia potipotra izay rehetra mbola tsy mety ao anatin'ny fonay ao anatin'ny fiainanay ao. Te feo ny foko anao. dia ao anatin'izany fibebahana zany sy fanefena zany tsy moramora zany fa tena misy lalatsarotra indray sakatra an'izay tsika fa nefa amin'izao Jesosy mitanantsika foana ary tsy amilantsika irery ary zany angataratsika amin'i Jesosy foana hoe tana mafy Jesosy fa tsy mahatananao ao anatin'ny lalana rehetrarehetra izay alehantsika dia mila manana confiance tena
confiance absolue amin'ny jesosy sika amin'ny zavatra rehetrarehetra na ny fotoana anomezan'i jesosy amin'ny zavatra angatantsika na ny zavatra angatantsika arany atao amin'ny jesosy foana hoe raha sitraponao jesosy dia omeo anahy raha ohatra ka sitraponao jesosy dia tanterao fa ianao ihany no manana ny zavatra tena mahasoana dia tany foana ao anatin'ny adisatra ao anatin'ny fibebana ao anatin'ny fiainana isanandro isanandro fa tsy manana fasy jesosy sika leao tsy manana fatsy sika fa raha olombelo mety amin'izao tontolo izao mety mamatika mety miovaova fa jesosy tsy miova omaly anio ary mandrakizay dia izay nanaovantsika nidihevitsy amana satsika hiaraka hira aminay foana hoe tany mafy aho tompo antehirizao mandrakizay tazomany tanako dia raiso mihitsy ny fiainako rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra fa ho anao rehetra amin'ny jesosy. Asalo shaza
Andriamanitra tia famindrapo sy Andriamanitra be famindrapo ny Andriamantsika. Dia indaontsika hidera satria anarana mahery ny ananan'Andriamantsika ary manana fahefantsika efa nomeny fahefantsika satria tsika dia zanak'Andriamanitra. Dia andao ary manasa antsika ny tokantrano miaraka hidera ny ankambo. Anitzaka maika sy nomena rana dia efa name fahefantsika fatomony fa nimbavantsika ny fahefana andao ary. Si se tu isha,
Mino fa mino izay groupe fédéral fa nahazo hery nareo tao anatin'izay ina nataony any sesikery izay nanomezana voninahitra ny tompo. Ny fontsika dia nankalaza ihany koa ny idera misaotra dia na izay teto ary matsampy hoe misy ny hery tonga tato anaty satria nanome tokony indray Jesosy androany hoe manana fahefana nareo anisaka miaraka sy mena rano ny arety mandringana izay mamono horava fa tsy ho tamana satria Jesosy ambony izany rehetrarehetra izany. Dia ho azy irery ny voninahitra dia hivavakatsika marina izao fotoana izao. Raha mivavakatsika nametraka izao fotoana izao tena am-piandohana dia farantsika mivavaka ihany koa izao asa natao fitokana izay tanteraka izao hivavakatsika. Misaotra ray, misaotra sokopefity, misaotra fanahy masina. Misaotra tamin'izay rehetra niranao niasa taminay tamin'ity fotoana ity.
misaotra satria tanteraka ny fitoliana nataony tamin'ny alalan'ny hira. Mino an Jesosy fa nampodiry izany, namelobela ny hainy tsirairay avy, na ho any izay nitory teto na ho an'ireo izay miaraka nidera taminay any amin'ny toerana maro samihafa. Misaotra anao izay satria lavorary tamin'ny herinao sy ny fahefanao izay rehetra nataonay teto. Mety nisy tsy tanteraka Jesosy fa mino fa faly ianao tany an-danitra tany, mety amin'ny mpanomponao nanandratra ny anaranao. Misaotra Jesosy dia misy mandraka amin'izay Jesosy araka ny hirany amin'ny farany teo ny nina reto mandrika na mamono, mandrava, mamotika na firenena na tokantrano na ankohona na olona. Hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia androany zany Jesosy tonona amin'ny anaranao rehefa resy zany rehefa ravo zany. Ny tokantrano rehetra koa izay mety nikorotana dia androany no fahefana nomenao anay dia ilamina zany Jesosy miverina hijoro ny vatolampy eo anatrianao. Dia izay rehetra marary hositranao Jesosy, izay rehetra miatrikady ahafahanao. Dia misaotra tompo malalo fa izay Jesosy tamin'ity fotoana ity fa anao reto ny tena sy ny Lazara sy ny aza izay fanao hatramin'ny taloha indrindra mbolanao mandraka sy mandraka. Izay tonga sy tantany izay Jesosy niara-moavana mandrakariva amin'izay rehetra mbola lalina sy fiainana ho atrianay mba tsy ho very mandezana. Misaotra ny tompo. Amen. Dia mirasoa antsika rehetrarehetra indray dia samy ho tahiny Jesosy daholo dia manaraka indray antsika mbola hidera raha sitrapon'ny tompo. Dia mirasoa antsika hatrany dia tahiny tompo. Ambanilasha nutikuituelana ratutu tafi tranifiaina